Tapitra ny 420 ora nomeny mpianatra, raikitra ny grevy teny Votovorona. Mpianatra paramède nivoaka tamin'ny sekolim-panjakana, matsiary voailika amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana. Antoko-tiko Madagasikara, vonina akafahefana, hoy ny solombavambahoaka Timo. Ankafaliana sy ampitiavana indrehatra tompoko lahy sy tompoko vavy no iara-bakanao no sady hitsidiako ny tokantranonao amin'ity arivany talata voalohan'ny volana martsa 2024 sy 2025 ity. Tonga soa indrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vavao ny fampianarana ambony avetrany raikitra ny Savorovoro teny amin'ny Université ny Polytechnique Votovorona tamin'ity androany ity tapitra ny fiam-potoana nomen'ireo mpianatra ho an'ny mpitondra fanjakana amahana ny olan'izy ireo. Ny fanenjana indray araka izany ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana tena toerana Injavandriamahefa sy Mateo Prince. Nidina an-dalambe ary tonga hatreny amin'ny lalam-pirenena voalohany grevy nataon'ireo mpianatra eny amin'ny Université Polytechnique Votovorona androany. Raikitra ny doripneu sy ny filanjana Sorabavety. Tapaka nandritra ny fotoana naharitra ny lalana ary mpianatra no nameny ny arabe. Ireto farany izay efa nanome fe-potoana ho an'ny tompona andraikitra ny amin'ny tokony andoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo nandritra ny efa-bolana miaraka amin'ny équipement saingy tsy nahazo valiteny na afa-po. Efa maro ny dingana nataonay. Nanamarika an'izany taratasy izay efa nalefanay tany amin'ny tompona andraikitra tokony iantefana izany ary teo ihany koa nandefasanay azy tamin'ny mpanao gazety. Anefa dia mbola tsy nisy ny heno izahay fa arirarira sy fanazavana n'izany procédure izany foana nomena amin'ny mpianatra. Efa noana izahay tsy mahandro ela be intsony ny mpianatra polytechnique fa dia mila valiteny mafapo, mila calendrier officiel mivoaka izay vao afaka manajanona ny grevy. Mazana dia any amin'ny enceinte koa fa tsy misy mieno satria fa izahay zona périphérique dia inina tsy henona foana. Izay no antony nahatonga anay nanapa-kevitra hoe andao irosika amin'ny fitakiana ety amin'ny axe RN1. Minitra vitsy taorian'izay tonga ny mpitandro filaminana vaky nandositra ireo mpianatra. Raikitra ny fifanenjehana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany manapatonga teny amin'ny faritry ny université. Tsy nitsahatra ny torabato nataon'ireo mpianatra nandritra izany. Tsy latsaky ny efapolo isa ny sakan-dalana nataon'izy ireo nanomboka teo alakamisy hatreny Votovorona. Mpianatra maromaro no saika voasambotra ny mpitandro filaminana, saingy efa tafiditra tao anatin'ny faritry ny université izy ireo, ka raikitra indray ny torabato sy ny orakoraka nataon'ireo mpianatra, nipoaka ny lacrymogène avy amin'ny mpitandro filaminana. Tsy niembitra kosa ireo mpianatra fa namaly toraka hatrany. Ora maro taorian'izay vao tonga ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany, saingy azo lazaina ho tsy nahafa-po ireo mpianatra hatrany ny fifampiresahana. Mbola andraso hatrany mantsy no ambedy ten'ireo tompona andraikitra, kanefa efa vola mivaingana no andrasan'ireo mpianatra. Tsy vao izao no nisy grevy nataon'ny mpianatra eny amin'ny Université Mpanjakana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy manana paikady matotra hamahana io fahatarany ny vatsim-pianarana io mihitsy ve ny mpitondra fanjakana. Lazaina fa hovitaina ao anatin'ny 3 volana ny digitalisation, kanefa hatramin'izao mbola tsy ara-potoana hatrany ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra. Milaza ny hanonetsika moa ireto mpianatra ireto, raha toa ka tsy voavaha amin'ny ministera ao anatin'ny fotoana fohy olan'izy ireo io. Io amin'izay lafim-baovao izay hatrany nanao hetsika fanairana teny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireo mpianatra paramède nivoaka avy amin'ny toeram-panofanana paramède miankina amin'ny fanjakana tamin'ity androany ity. Antony sy ny hetsika ny anairana ny tompona andraikitra amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana azy ireo. Misy amin'ireo mpianatra no efa nahavita ny fianarany tamin'ny taona 2024 kanefa tsy mbola voara-iasa ihany hatramin'ny androany. Onja lalana narana vomanana sy Andrira Kotomana.
Mpianatra paramedy Anarivony nivoaka tamin'ny sekolim-panofanana paramedy miankina amin'ny fanjakany IFIRP na ny Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux no tsy mbola voaray hiasa amin'ny fanjakana ihany hatramin'izao. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no tsy voantso mpiasa-panjakana ny mpianatra nivoaka avy ao anivon'ity sekoly ambony ity, kanefa mpianatra manodidina 2,000 alina eo no nahavita ny fianarana nanomboka tamin'io taona io manerana ny nosy. Matsiaro voahilikilika sy tsy misy miraharaha araka izany ireto mpianatra ireto. Izay ireo zany dia solotenana mpianatra efa hatramin'ny 2018 sy 2019 2020. Raha ny fototra ny orenan'ny sekolinay dia raisana amin'ny poste budgétaire izay omeny fanjakana izahay. Hatramin'izao zany izahay mpianatra hatramin'ny nivoaka tamin'ny 2018 2022 tsika mbola tsisy recrutement hatramin'izao mbola tsy fantatra. Ny promotion 2018 raha narirarira teny hoe reto aloha ny raisina, telo ny raisina, vitsy ny raisina zany hoe tsy ampy le poste budgétaire. Dia zay zany nisy recrutement fa mety recrutement hoe ankizy paramedy privé hafa na paramedy hafa makany manao projet dia le projet rehefa avao izy raisina na hoe nanao concours na ohatr'izay. Tsy ny mpianatra avy eto Antananarivo ihany no tonga nanao ny hetsika androany, fa samy nahatonga solotena avokoa ny avy amin'ny faritany hafa, anisan'izany ny avy amin'ny faritany Mahajanga. Fa efa ela loatra kosa. Ela zay ny andro zay ary mivezivezy. Ohatra zalo zany agnisan'le mpivezivezy mangaty fa nefa tsy ny valinteny zany karaha hoe même refrain zany valinteny azo avy ao. Hoe efa tsy ela io hoavy fa miandry kely fotsiny. Niany amin'ny tsy zay zany tena matarika an'le izy fa any amin'ny fôba sy niany finansiana fa nilikilika ohatran'izy zany. Hatreto tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra nataony avy ao anivon'ny ministera-pia na dia efa nisy aza ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta. Arirarira ny avy ao anivon'ny ministera fotsiny izy ireo rehefa tonga mba hiresaka sy hifampidinika mahakasika ny olan'izy ireo. Ministra telo zany teo tsy nahavaolana mihitsy niezaka mifampiresaka teny foana zay fa hoe dia miandro PB, miandro poste budgétaire foana. Ankehitriny zany zay tsy hitana intsony izay valiteny ny ministra Perinasa tsy nandray anay nisy fotoana mba naka audience zay tsy nandray anay zay mba hifampiresaka le izy. Valiteny omeny tompony andraikitra anay zany dia misy olana ary amin'le lalovan'le dossier misy olana zay moa tsy afaka hiditra amin'izay hoe ahoana natao nefa dia manaitra amin'ny fanjakana zay mba hanay fianganana le fampandehanana raharaha ohatran'izay kosa. Any amin'ny Arivo Mahery zany olona diplômé sommaire amin'izao nianatra tao amin'ny fanjakana. Tsy ampy ireo mpianatra ny mpiasa amin'ny fahasalamana miasa eny anivon'ny hopitaly ka mahagaga ny tsy andraisana azy ireo hanampy izany. Raha ny hita aloha tatoato dia ministera anisany ahitana fitokonana matetika ny eny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha tsy ahivina dia vao tamin'ny herinandro lasa teo nanao hetsika fitakiana ny karamany teny amin'ity ministera ity ireo mpiasa avy eny anivon'ny CTC dia izao tonga izao indray ny mpianatry ny FIRP. Ny avy ao anivon'ny ministera izay tsy mbola nahenona teny mahakasika ireny fitokonana ireny. Vaovao trangam-piarahamonina avy any Ambatondrazaka dia manamafy ny amin'ny sy ny firaisana tsy kombakomba eo amin'ny lehiben'ny fokontany sy ireo mpivady ahina ho navandoza tamin'ny fanaovana sorona ankizy vavikely vao 10 taona monja tany Manakambahiny Atsinanana, komuna Ambatsoratra ny fokon'olona any an-toerana amin'izao fotoana izao. Raharaha izay niafara tamin'ny fandorana trano noho ny atenjeram-bahoaka. Nitondra fanazavana mikasika ny zavanisy ny ray aman-dren'ireo mpianatra ainy fokon'olona ho navandoza ireo sy ny fianakavian'ilay zaza natao sorona. Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Noho ny fampantsirana amin'ny mpanao ratsy nataon'ny filoham-pokotany no niteraka ny doro-fananana sy trano tao amin'ny komina Ambatsoratra. Raha tsy ahivina ny zavanisy dia rehefa niely tao an-tanàna ny fanjavonan'ny zaza sabo 10 taona dia notazominy sy fokotany ireo mpivady no ahino ny fokon'olona ho navita ny eloko. Rehefa hita nefa ny vatamangatsika n'ilay zaza ka nakany amin'ny fokotany ny ray aman-dren'ilay zaza sy ny fokon'olona dia tsy tao itsony ilay voatondro olon-dratsy ka ny ray aman-dren'izy ireo no zary lasa niaran'ny atezeram-bahoaka. Ny zavatra mampalahelo anay ray aman-dreny zany dia nisy ny zanakay navita an'izao zavatra zao, navita n'ity zazakely maty ity, nefa izy amin'izao fotoana zao voatana ary amin'ny brigady tsy mivoaka dia lasa zay ray aman-dreny tsy navanin-doza tsy manana fahadisoana ny voatana aty ka malahelo re zahay tompoko e, satria zahay olo marina ary zahay dia nitera-batana fa tsy niteraka fanahy. Anjo vokatra zany izy nampilefasina zany zany tsy hita tezitra le vahoaka tompon'le manamanjo amin'ny tsy fahitana anazy, lasa zay tany tanàna ray aman-dreny niaran-doza tamina fandrobana, tamina entana daholo rehetrarehetra nivoaka tao an-trano
nidorona niaraka amin'ny fokon'olona zay zany ny zava-misy koa etoana fa raha tsy président nandefa ny zareo mbola atao foana zany zareo na ny olona ny tanàna ary de tena malahelo daholy fa tsy mety ny ataon'ny président amin'io fiara-miasa io ahoana ma olona iarovanao amin'ny tanàna tsy mba sina hoe fanaraha-maso na fiarovana fa niazo indray ny ampilefaina tokony président aty amin'ny fahoriana fa tsy any tanàna. Fanirindro fianakavian'ilay zaza natao sorona itimo nisy ny tena fandraisana andraikitra araka ny tokony ho izy ataony eo anivon'ny fitsarana. Mba rahana marina hoe mba tao anatiny koa nisy gendarme tao nisy filohan'ny fokotany tao anatiny dia tsy fantatra hoe inona ny nampitsoaka an'zareo inona tsy nandraisany zareo andraikitra tamin'io ary nanodikodonan'ny président fokotany an'ilay vahoaka tsy hanaraka ny faty tany amin'io karera io tsy fantatra zay antony nefa dia tany amin'ny toerana io mihitsy ny nahitana an'ilay fatin'ilay zaza to dia mangataka zany zay ny ao amin'ny fitsarana mba hitsara mirary ny sihitsany zavatra fa raha avela be votsitra foana nampitondra fanjakana ohatra ireny dia mitohy ihany ny asa fanaovan-dratsy manerana an'ity faritra loatra ty. Fanamoaka fanambarana kosa ny vondrona afrikanina malona ny fanavaka vaham-bolokoditra miatra amin'ny afrikanina any Eropany amin'izao fotoana izao mananjo iampitany sy tany rehetra ny isambatan'olona mandritra ny fotoan'ny ady rehefa tahaka izao. Ando miaratiana sy Manora Andriamarina. Manameloka tanteraka ny fanilikiliana sy fandrarana ny fidirany teratany afrikanina mainty hoditra ivoaka ny Ukraine sy hiditra amin'ireo firenena mifanila amin'ny sistan'ny Ukraine ny vondrona afrikanina raha ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly. No mafisin'izy ireo tao anatin'izany fa manana zo ivoaka ny sistany iray ary hiditra amin'ny sistan'ny firenena hafa ny rehetra rehefa misy ady tahaka izao. Tsy tokony isy araka izany ny fanavakavahana fa tokony samy sitraka izany zo izany avokoa ny rehetra manoloana ny ady misy ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Tsy ara-dalàna manafitohina ary miendrika fanavakam-baham-bolokoditra izany fihetsika izany ho iatrany no mafisin'izy ireo. Manao antsoavy ny rehetra araka izany vondrona afrikanina mba samy anaja ny lalàna iraisam-pirenena ka amela malalaka ny tsirairay hiala lavitry ny firenena anaty ady. Mananentana ireo masovo afrikanina any an-toerana ihany koa mba andray an-tanany ireo afrikanina hiara ny fanavakavahany. Manaraka akaiky ny fizotry ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ny vondrona afrikanina. Miantso ny Fédération Rosia sy European-tsihatra rehetra na izany régional na iraisam-pirenena mba samy anaja ny lalàna iraisam-pirenena anao laharam-pamiana ny famarina toerana sy fandriana-pireneny Ukraine. Miantso ny andany sy ny akilany anatsahatra ny ady ka iroso amin'ny fanokafana ny fifampitiniana sy fifampirarana politika ka anafaka izao tontolo izao eo anatrehan'ny ady sy ny mety ho fiatraika an'izany maneran-tany fa indrindra isian'ny fitoniana sy ny famarina toerana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ho tombotsoa ny vahoaka eran-tany ny vondrona afrikanina. Maro ireo firenena mivondrona manohitra tanteraka ny fanafiana ataon'ny Rosia ny Ukraine ankehitriny izay nanentana ny Madagasikara ihany koa anameloka izany. Hatreto mbola manjavozavo tanteraka ny fanjakana malagasy mahakasika ity ady ao Ukraine ity nandefa indroaza izao no nisy ny fiantsonany amin'ny tokony sy ny firaisan-kina anoerana ny herisetra ataon'ny Rosia izao. Fananapa-kevitra kosa ny FIFA sy ny UEFA fa tsy mahazo mandray anjara amin'ny fifananana rehetra karakarainy ny ekipam-pirenena Rosianina. Natsahatra araka izany ny fandraisana anjaran'ny Rosianina amin'ny fiadinany amboara eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izay atao any Qatar amin'ny ity taona 2024 ity. Tsy ahivina fa tokony miona amin'ny Pologne i Rosia amin'ny barazy mondial taranja baolina kitra izay hatrany. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia mbola mitohy ary mihamafy ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Efa maro sady ireo voka-dratsy naterany na izany arakolona na eo amin'ny lafiny ara-pitaovana. Ankoatr'io dia tsy mitsaha mitotongana ihany koa ny sandam-bolona rubles raha ampitahina amin'ny euro sy ny dolara. Ando miaratiana sy Manora Andriamalala hatrany. Ao anatiny andro fahenina izao ny fanafian'ny Rosia ny Ukraine. Ny fanesi ny daroka bomba tao amin'ny tanàna ny Kharkiv sy Kiev renivohitry Ukraine. Mihamafy ny ady indrindra ny Kiev. Mpitanjotra mamonjy ny Kiev ny fiara miaramila ny tafika Rosianina araka ny sary azo tavy amin'ny zanabolana ny orinasa tsy miankina Amerikanina Maxar.
miainga avy any avaratra andrefa ny Kiev tokony 10 kilometatra mialohan'ny idirana ny tanàna no misy ny fiaran'ireo tafika marobe ireo. Ny feny ireny vohitry Ukraine no tanjo ny fitondrana Rosiana hatramin'ny nanomboany ity ady ity. Voatery ny ovaova ny stratejiana ampiasain'ny tafika Rosiana no ny fanoerana ataony vahoaka any an-toerana. Ny manampahaizana manokana eo amin'ny stratejiany ady dia milaza fa namafy aza ny herim-po ananany vahoaka Ukrainiana ho sarotra amin'izy ireo ny anohitra izao andeha tafika Rosiana izao. Vokany, maro ireo namony ainy sy naratra na sivily na miaramila. Misy any koa ny trano maro ny rodana no ndarika bomba. Etsy andaniny, maro amin'ny miaramila Rosiana ihany koa no namony ainy sy maratra. Ary fitaovam-piadiana maro no potika sy voarainy tafika Ukrainiana. Ho an'ny Rosia manokana, dia voafehy sy voara-maso akaiky avokoa ny vakijery eo amin'ny famoam-baovao, indrindra ny mahakasika ireo miaramila ny arambony, izay matetika mijanona ho tsambaratelo-panjakana. Toy ny tafika Rosiana manondrana ireo miaramila ny lavoanady, tao Mozir any Belarosia, izay afenina tanteraka. Ankoatra ireo sazy marobe azon'ny Rosia, dia mitotongana tanteraka ny sandam-bola rouble amin'izao, raha ampitaina amin'ny dolara sy ny euro. Sandainy eo amin'ny 970 rouble mahery eo ny iray dolara Amerikanina, raha 700 rouble ny iray euro ankehitriny. Talohany ady anefa dia mandidina ny 20 rouble teo ny iray dolara. Tsy izy ireo ihany no izakany vokatra izao ady izao fa izy faintraikany maneran-tany izany. Vonina ny akafahefana, akafanjakana amin'ny alalan'ny fifidianana madio ho avy eto Madagasikara mba anavotana ny malagasy tsy vaky volo ny antoko timma na ny antoko tiako Madagasikara raha nambaran'ireo vavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tamin'ity androany ity tetsy amoronakona tetsy baibasy ny antsipira izay avetrany ary eo amin'ny sary sy ny ratsariny toky raha vonina ny akafahefana anavitra any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy izay miaina anatin'ny fantrana lalina ny antoko timma taria ny filoha Marc Ravalomanana raha nambara ny vavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko timma androany. Izy ireo izay mahatsapa fa tena tsy mety ary tsy mandeha amin'izay laon'ny intsony ny fiainam-pirenena nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana nataony Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024. Voreto zay satria manoloana ny fahantrana manara-penitra izay tsy fahita sady tsy hita tao anatin'ny 12 taona dia mahatsiaro tongotongo bakivaky sady marary ny mahamenatra mahatsiaro izay député eto hoe aiza ho aiza ny andraikitra solombavam-bahoaka satria solombavam-bahoaka dia arak'izay hoe avocat du peuple. Inona ny andraikitra solombavam-bahoaka manoloana an'izao fahantrano vahoaka izao. Tapaky ny hevitra eto fa hoe mila mandray fahefana ny timma rehefa nahatsapa ny fahantrana zay tsy zaka ny vahoaka tsony. Mila mandray fahefana satria izao 13 taona tsy teo amin'ny fahefana ny tiako Madagasikara, sepitra tanteraka ny vahoaka, sepitra tanteraka ny firenena. Azadino misy ny teny manao hoe efa nisy foana za fahatrano zany, dia ny tenanay to miteny hoe marary ianao. Inona mamparary ianao? Tamin'ny andro Flora Valmanina 7,13 positif ny PIB na ny arkarena, tsika miteny zao alevoara négatif absolument 7-7,2 dia samy manonko tena avaoko aby fa mila miverina andoharano andray fahefana ny timma satria ny timma dia manana fitiavan-tanindrazana natao teto daholo ny pakiady mazava ahoana ny itondrana firenena, ahoana ny anarenana azy aingana dia aingana fa potika ny firenena. Androany moa dia nisy ny fionana sady fiampiarabana no ny taona vaovao 2024 teo amin'ny solombavam-bahoaka timma sy ireo mpiantsehatra ao anatin'ny fandaharana miara-manonja eto amin'ny MPS. Izy ireo izay nanamafy fa tsy misy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana irery ihany no afaka manavitra any Madagasikara. Fampiarabana sy fifararitso eo amin'ny solombavam-bahoaka izay miaraka amindreo le mpanentana ao anatin'ny miara-manonja eny anivon'ny Aina Manjery MBS. Eo ny traikefan'ny zany atoko tiako Madagasikara tarihan'ny président Ravalomanana zany ary ampiseho anapirofo amin'ny vahoaka malagasy fa mbola manana maizy azy ary misy an'izany firaisan-kina ary misy an'izany fanajanany fitsipika izany ato anatin'ity atoko tiako Madagasikara ity.
ny anapiko azy amaranako azy dia manetana ny vahoaka malagasy aharitra am'izany atao hoe ny fiainatsika tsy aharitra ary tsy hitoy izao fahoriana mahazo atsika izao fa matombo jory izay matoa samy jory ny tiako Madagasikara indrindra ny solombavamahoaka dia mino ary resy lahatra fa manana vahaolana am'izany ny tiako Madagasikara tary amin'ny président Ravalomanana ary araka ny teniko teo hoe izao fahoriana mahazo atsika izao rehefa ny olona niomana ny olona manana ny fahaiza-manao manana ny fahendrena no mitondra ny firenena fa tsy lany sanatria tao anatin'ny resaka alabato tao anatin'ny resaka fanodikodidana ny safidim-bahoaka dia mba ho afaka mirehare isika manoloana ireo firenena maro foroanjato maneran-tany fa mba ho tonga am'izany tena hoe fampandrosoana sy fiainana tsaratsara kokoa zany ny vahoaka malagasy. Arak'izany dia nafety aza nokasaina nataony solombavamahoaka TIM sy ireo mpanentana ny miara-manonja ao anatin'ny MPS izay natao androany dia nikaondoha izy ireo nitady ny fomba rehetra anavotana ny malagasy. Fa tsy mbola nisy kosa ny vola avy amin'ny mpitondra fanjakana fohy be anorenana ireo rava fananana tamin'ny krizy nandalo teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 hoy ny avy eo anivon'ny CFM tamin'ity androany ity izany hoe nandritra ny fanokafana ny fivoriam-be voalohany ho an'ny taona 2024 ho an'ity rafitra iray ity. Mbola tsy fantatra ihany koa ny fotoana anaovana izany fanorenana izany. Onja Lalaina Ranavimanana sy Andry Rakotomalala. Tsy mbola misy na iray aza tamin'ireo rava fananana vokatry ny krizy teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 no nahazo vola fanerana avy amin'ny fanjakana hatramin'izao fotoan'izao. Raha tsy aivana, misy ampahany amin'ireo vola fanerana ireo no efa nomeny ny vondrona iraisam-pirenena fa ny anjara vola avy amin'ny fanjakana malagasy no mbola tsy misy ary andrasana. Anisan'ny simba fananana tamin'ireny fotoana ireny ny filomarika Ravalomanana ary efa nolazaina fa azo ny vola fanerana saingy 12 taona aty aoriana izao mbola tsy nisy ezaka natao fanjakana anomezana izany. Anisan'ireo atao tantaratasy izay tonga eto aminay izay miisa any amin'ny 300 anoany. Tsy orinasa ihany izy io fa misy olona tsotra, misy mpanao politika, misy miaramila, misy civil izay ny ara-pahavoazana tamin'ireny crise politika ny fanisy tamintsika teo reny. Vola hanatanterahana an'izany izay mbola tsisy andrasantsika koa izy zavatra zay. Mbola tsy nisy ny sitraka na iray lainga raha ohatra ka misy olona milaza fa iranona efa nahazo na iranona vokatry zay fiandrasana ny hoe ny décret d'application zay izay mamaripatra ny principe modalité d'indemnisation. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny CFM dia eo amin'ny fikirakirana ny antota taratasy no antony mbola mampikatso izay fanomezana vola fanonerana izay. Nanomboka androany moa ny fivoriam-be voalohany ny taona 2024 teo anivon'ny CFM ary mandritra izay fivoriam-be izay no andiniana makasika ny raharaham-pirenena. Fa manoloana ny grève ny ny teny avotovorona androany dia niratraraka ny torabato sy ny tabataba teny amin'ny manodidina ka voaterina nidiny tranony avokoa ireo mponina teny amin'ny manodidina. Nanao antsoavy moa ny ben'ny tanàna ny amin'ny siny marimaritra iraisana mba tsy sy ny fanampitehana goavana noho izany korotana izany avitra soina be sy Mateo Prasi. Nidy avokoa ny toeram-pivarotana teny amin'ny faritry ny campus votovorona androany. Ny raradraraka ny torabato nandritry ny ora maro nanginany manodidina. Ekena fa marary ny mpianatra sady nona kanefa tokony hanao hetsika ampilaminana hoy ny ben'ny tanàna ny Fenoarivo satria niatraika tamin'ny fitadiavan'ny mponina teny amin'ny manodidina ny hetsika. Anaovan'ny ben'ny tanàna ny Fenoarivo Antsoavo amin'ny tompona andraikitra Sokajiny sy ny ministera kosa nefa ny tokony hijerena sy hamahana ny olana farak'izay aingana mba tsy hisian'ny hetsika tahaka izao. Tsy zao le olona zao mikatona antsena nina efa samy sahirana tsika gasy sahirana ho an'ny izay mitantana koa efa fantatra fa hoe zao ny fidiran'ny mpianatra dia bourse ary matetika bourse foana no fitakiana. Ohatra ny androany zao raha ny fahafantarako azy tsy haiko hoe voateriny efa pression tany ve ny rehetrarehetra tsy haiko izay fandaminana fa hoe tokony androany manomboka mizara karta ny université polytechnique votovorona dia nisan'ity grève ity efa nampitaina tamin'ny afatra ihany zany le mpitarika hoe ho zaraina androany ny karta raha araka ny resaka ny fanarana atao amin'ny Brotome commune fa ny zavatra hitako ohatra ny efa tsy maritara loatra dia tsy misy mesure d'accompagnement koa araka le teninao zay satria misy avo lavitra
ny kibo tsy mbola mosina le procédure ok fa lava loatra taraiky loatra de nono koa le mpianatra normal karakara ny mpianatra amin'ny lafiny bourse indrindrandrindra mba afainganana mariana fefa maro ny hetsika tahaka izao ny tranga teny an-toerana izay nahasombana fananan'olona maro kanefa tsy misy akory ny fanampiana ho fanarenana izany fa etsy andany ny olana eo amin'ny fahatapahan-jiro izay mbola mampikaikaika ny mponina ety amin'ny faritra lakamisy ny Fianarivy sy ny manodidina ka mbola anaovan'izy ireo antsoava hatrany ny mba tokony hamahana izany olana izany. Fa ny fanovanan'ny rafitra rehetra hatrany fotony mihitsy kosa no mila imasona entina anavotany firenena hoy nambaran'ny mpanao politika Joseph Hollande tamin'ity androany ity. Atsapa tokoa mantsy fa misy dia tanany mpanjanaka hatrany mantsy eto Madagasikara raha ny fanazavana eo amin'ny rindran-tsary sy sariny toky raha maro. Ny rafitra eny fotony mihitsy no mila ovaina raha tiana ny anavitra ny Madagasikara hoy Joseph Hollande. Eo ny tsy fahaizany Andrajoelina mitondra firenena fa ankoatr'izay dia fantatra fa mbola misy dia tanany mpanjanaka tsy ahafahan'ny Madagasikara mandroso ihany koa eto. Ny fahitako azy enimpolo taona nazahoana fahaleovantena araka ny taratasy natao fa mbola tsy mahaleo tena izy atsika io mbola tsy azotsika le fiandrianam-pirenena tena izy fa mbola gejainy firenena zay nanjanaka atsika io de zay no tsy mahatafavoaka ny firenena mandraky ty androany mila ovatsika ny lalàna misy eto Madagasikara mila ovana ny lalam-pandrenana mila ovana ny lalàna loi organique sy ny sisa eto amintsika eto fa mbola imposeny la Frantsa ny zavatra atao eto Madagasikara zay tsy mahatafavoaka ny ty firenena ty dia ho hitatsika eo fa anao conférence nationale isika dia hapetrakitsika ny tokony hampandroso an'ity Madagasikara ty sy ny vahoaka ato aminy. Raha tsaivina dia isorohana ny krizy ara-politika no niletrezana irosoana amin'ny fifidianana amin'ny endriky ny senisy ny HCC vaovao io dia efa nanao antsoavo ny antoko-tiako Madagasikara tarihan'ny Filomary Karavalimanana ny amin'ny tokony isiny Lobary Andasy sy ny fikoanan-doham-pirenena mialohan'ny fifidianana mba hanovanany rafitra sy ny mpikambana mandrafitra azy. Hatreto ny mpitondra dia mbola miniby amarenina kanefa ilay krizy ara-politika efa hita manangasanga. Fa mila mahatsapa sy manaiky ny tandrevaka amin'ny sesy ataony ny mpitondra fanjakana malona ny fitantanana tsy mety izay ataony ary mila mahay makalesona ny amin'ny zava-mitranga hoy ny KMF Knoe atao amin'ity androany ity ka mila tsara araka izany ny fitanilana amin'ny lafiny rehetra. Avitra Sondrabe Mano Randrem. Efa nodradradradraindrehetra ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny fitondrana Andry Rajoelina sy ny gouvernementany. Tsy misy fiovana nefa zany hatreto fa tao vao mainka lasa mihamafy. Izy samy mpitondra mihitsy indray no lasa mifanatsikafona amin'ny raha maloto ataon'ny fitondrana. Tsy vao ela nisy ilay resaka fizarana fanampiana tamin'ny kapokana Madikotany Vongo, distrikany Mananjary. Ka nisamborina ilay tovolahy sany taraina sy naneho ny zava-misy any an-toerana tao amin'ny tambazotra serasera. Tozara anaovana fampitahorana daholo ny rehetra izay samy joro eto amin'ny firenena. Zary lasa fanehoan-kero ny manjaka eto amintsika. Raha maka ny toeran'ny fitondrana nisy olona zany niteneniny zavatra iny joro vavolombelona mba isiny le voalaza hoe fahafahana miteny libre d'expression raha manampy ny fanjakana ary ny fitenenan'le olona fomba tokony ialana ny fampitahorana azy fa tokony ilaina ny fanadihadiana hoe zava-nisy tokoa ve io dia zay no tokony hojerena fa tsy hoe andeha ampitahotra na ilaza n'le olona hoe zay fa zay iny zava-misy dia zay tokoa ny zava-misy. Raha tsaivina tokoa dia nisy ny fijoronana nataon'ny Paolo Raolinarivo taleny fandalinana sy fitantanana ny risika eo anivon'ny BNGRC mikasika indrindra ny fanodikodonana misy ao anatin'ny fitantanana ity birao ity ka antony mahatonga ny fahaverezan'ny legitimité an'io birao misahana ny loza voajanahary io. Misafidy ny midina ifotony avokoa ireo tianome tanana na mampiasa ireo vondroneny ifotony. Fa ny zavatra misy moa zany raha nahitatsika ohatra ny avy amin'ny firenena frantsay hidina tany atoerana izy tokony ngamba tsy nisy BNGRC nandeha raha misy manana ny fahefamahefa dia tokony io ratsamangaiky ireo zany no azo atonina afaka manao manatanteraka an'izay lafiny zavatra. Hatramin'izao aza
Mbola mitoy ny fitarainan'ireo trabona maro any amin'ny distrikany Mananjary satria misy hatrany ny fitanilana amin'ny fizarana sy ny fitantanana ny fanampiana. Tsy mahay mandray lesona sy manova ny famindra ny fitondrana fa efa zatra mitady alaolana hatrany. Tahaka ny mazatra dia lohahevitra maro no velabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ny ity androany ity. Ankoatra ny firesahana ny ady eo amin'ny Ukraina sy Rosia izay mitara ny sainy mpanara-baovao amin'izao fotoana izao dia noresahana tao anatin'ny fandarana ihany koa ny olana atrehan'imponina any amin'ny faritra aloatra mangoro ary mikasika ny fitohanan-doham-pirenena izay tokony atao mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana rehetra eto Madagasikara. Mamitana amintsika ny Antsipriany momba izay mialy raronombana sy tahiriny aina. Amantaona no efa nampitaraina ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana ny lalam-pirenena fa 720 iny. Notratratratrain'ny fitondram-panjakana ny fanamboarana izany ao anatin'ny fotoana voafetra efa ho tapitra ihany anefa ity izay vaim-potoana napetraka izay mbola maro ny asa tsy vita. Miteraka olana maro sy mampitondra faisana ny mponina sy ireo mpampiasa azy ny faratsin-dalana any amin'ny lalam-pirenena iny. Anisan'ireo lalana mbola tsy vita ohatra ny any Basikely na ilay antsoina hoe Manange Jupe 2 araka ny nambarany solombavam-bahoaka voafita tamin'ny anaran'ny Antokotim ao amin'ny distrikana Parafaravola. Ka ny fahitana le izy milona be le fanaovandrareo le RN44 programman-drareo dia hoe tsy maintsy vita amin'ity taona ity na voalondon'ny 2023 any fisotrasa nandritra ny telo taona 60 km manomboka Marivoay jusqu'atreo Ambosary mbola tsy vita. Dia izay nefa mbola misy anoany amin'ny 90 km mbola tsy vita. Ny eo distrikana Parafaravola manokana dia ny eo Ampasikely dia manaitra ny fitondram-panjakana ihany ny tenako fa hoe fa vita tsisy lalana vita zany eo Ampasikely. Nambaran'ity olom-boafidy ity ihany koa fa gaboraraka tanteraka ny resaka fitrandrahana ao amin'ireo kariera any amin'ny faritra loatra mangoro iny. Misy fiatraikany amin'ny fiainan'ireo mponina ary miteraka tsy fandriam-pahalemana ihany koa ho iatrahana izy ny tsy fisian'ny ministry ny Renakibonitandry efa hoe nimbolana mahery izao. Situation am-bovory fotsiny izay misy sonoa mitrandraka ao dia tsy fantatra marina hoe inona ny dispositif raisin'le ministera. Resaka karera ny dina io karera nandilana io nefa misy miasa ihany. Any amin'ny distrikana Ambatondrazaka resaka be didy, karerany didy dia misy an'le nafatolona sorona any amin'ny karera manakam-bahiny tsy nanana Ambatsoratra izay nisy zazakely mihitsy natao sorona. Dia izay zany zao tena tokony ilaina hoe tokony hiasaingana ny fitondram-panjakana ametraka an'io ministera ny ministry ny minina io fa zava-dehibe ny fijoroana io. Ankoatra ny firesahana, ny fanohizana ny fameloma maso ny atokotiko Madagasikara, ny bahantoerana tao anatin'ny fandarana androany ihany koa, ny firesahana ny faniritra zafimanadandry, ny ady eo amin'ny Ukraina sy Rosia, sy izay mety ho fanapahakevitra ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ity raharaha iraisam-pirenena ity. Ny fandarana Global News avy hatrany no arahinao aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana aona marina ny horonan-tsary iray amin'seho mitondra lohateny hoe aveo la stationina kosa no arahinao aorin'izay fandarana anankiroa izay ny sampana fampalalam-baovao dia manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray sy tompoko lasy sy tompoko vavy. Veroma tompoko.